La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny migoka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartTop. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartTop. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Namoaka fanambarana mahakasika ny lalam-pifidianana ny sefafi ny 10 martsa teo vona hitondra fantsina amin'ny lalam-pifidianana izay lalàna mavesan-danja eo amin'to amin'ny firenena io fiarahamonim-pirenena io raha ny voalaza. Ny mahalaharam-pahamehana ny fanarahana ny fampelezan-kevitry ny kandida rehefa fotoam-pifidianana izay indray ny loha hevitry ny fanadihadiana ny arahany agence capsule sy Cool TV FM. Tsy ampy ny olona sy ny fitaovana ahafahana miaro ny tontolo iainana hoy ireo anivon'ny vondron'olona ifotony. Miantso ny tokony hanampiana azy ireo indrindra ireo biby ahina ho lany tamingana. Nanao etsika fanairana ny CSS io maraina io manoloana ny tokony hanomezana ny tampikaramanisy ireo izay tsy mbola voaloha. Namaly ny fanazavan'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny alatsinainy lasa teo ihany koa izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena miaina tanteraka anatin'ny fikorotanana sy faharavana ireo mponina any sery amin'izao fotoana izao. Nanatanteraka fivoriana vojomaika tany New York ny filan-kevitry ny filaminana ao Etats-Unis ampitsarana ny ady. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompo-kilasy sy tompo-vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Cool TV hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia namoaka fanambarana mahakasika ny lalam-pifidianana ny sefafi ny 10 martsa lasa teo vonona hitondra fanitsina amin'ny lalam-pifidianana izay lalàna mavesa-danja eto amin'ny firenena io fiarahamonim-pirenena io raha ny voalaza. Lili Rabiata. Manana 12 andro andiniana ny lalàna momba ny fifidianana mialoha ny andaniany parlemanta izany araka ny fitakiany lalam-pandrenana ny fiarahamonim-pirenena. Misy hevitra mitombona ary tokony ho tontosaina hatramin'ny farany amin'ny lalam-pifidianana io raha ny hevitry ny sefafi. Voalohany ny momba ny fanaraha-maso ny loharanom-bola anaovana ny fampelezan-kevitra. Tsy maintsy ampidirina amin'ny lafin-zavatra io ny fampiarana sazy mazava sy azo arahi-maso ho an'ny mandika lalàna izay alefa n'ilay tolo-dalàna makany amin'ny fitsarana mahefa nefa tsy misy sazy enjana no manina afa-tsy amin'ny famatsim-bola avy any ivelany fotsiny. Eo ihany koa ny famerana ny farany ambony amin'ny vola lanina amin'ny fampelezan-kevitra. Tokony ho samy afaka manao fihetsiketsehana politika daholo, tsy misy sakatsakana na fiangarana mialoha ny fampelezan-kevitra araka ny voalazana lalam-pandrenana tahaka ny ataony antoko HVM ankehitriny ny antoko politika rehetra. Azo atao tsara ny manemitra ny fifidianana solombavam-bahoaka fa tsy voatery araka ny lazany io tolo-dalàna io. Miteraka ahiahy ihany koa hoy ny sefafi ny toerana omena ny filazam-baovao mandritra ny fampelezan-kevitra. Manaiky ilay tolo-dalàna fa manana zo ahazo sehatra any amin'ny fampelezam-peo sy fahitalavitra na miankina na tsia amin'ny fanjakany, ny kandida na ny mpifidy sy ny mpanohana azy ho fanajana ny fahalalahany ny fanehoan-kevitra sy ny firehana politika. Rarahany olom-pirenena aloha ny fifidianana ary izay no tsy maintsy ahafahany maneho malalaka ny safidiny. Zon'ny olom-pirenena araka izany ny mahalala izay soso-kevitra na roso tamin'ny fifanantonana mikasika ny lalam-pifidianana. Tsy nasiana fiaraha-midinika nefa ivolavolan-dalàna io fa nafenina ary nalefa olan'iny ny parlemanta aingana.
mitaraina ireo any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao noho ny tsindry sy ny fanerena azy ireo anaty hevi-darana ny antokon'ny fitondrana omenan'ny distrikany CLD ka izay manaiky hiditra HVM ihany no mahazo fanindringa eto Andriatsilava. Efa nitanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly ny antsunjay ataony antokon'ny fitondrana amin'ireo sampana raha maro manerana ny nosy amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Noterena hanatrika ny hetsika fanokafana ny fankalazana ny andron'ny 20 Martsa ireo mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana eto amin'ny sisikotana villa izay misy zapo enina. Demande d'explication na DE no azon'ireo izay tsy nanatrika izany. Omaly, nisy fanadiovana teny amin'ny farehana nosy, nampanaovina t-shirt HVM avokoa ireo mpanadio. Tsy ireo ihany anefa, ahitana fanerena tahaka izany avokoa manerana ny nosy amin'izao fotoana. Ohatra amin'izany ny any Afaratsio, raha ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana, izay nisafidiny tsy aseho noho ny tahotra, terena hivadika HVM ny ben'ny tanàna, ny mpampianatra, ny sefy fokontany, hatramin'ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana sy ny maro hafa. Tahaka izany ihany koa ny tranga mahazo ny mponina ao Midongy Atsimo sy ny faritra maro hafa. Samy mangina avokoa izy ireo noho ny tahotra sy ny tsindry mahazo azy ireo. Ankoatry ny fanerena hiditra ho HVM, tsy omena ireo ben'ny tanàna fa avy hatrany dia omena ny distrikany CLD, ka ireo izay miaiky ny hiditra HVM no mahazo. Ny tranga tahaka izao izay miteraka korontana eny anivon'ny fiarahamonina sy eto amin'ny tany sy ny firenena. Afangaro ny politika sy ny fanabeazana, ny politika sy ny fahasalamana, ny politika ny fampandrosoana sy ny politika mpitantanana. Midika ihany koa izany fa efa tsy mantoko tena intsony ny antoko ny fitondrana ka manery ankolaka ireo mpiasam-panjakana iandany aminy. Tahotra ny overseza noho ny tsy fahombiazana nandritra izay 4 taona mahery ny tondrana izay. Ilaina ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ampiroboroboana ny industria amin'ny firenena iray. Ohatra azo alain'ny firenena malagasy tahaka ny Etiopia. Fanadia Yonina Saina. Enim-bolana tsy hataperan'ny fitoam-piasan'ny filoham-pirenena. Resy lahatra ny fanjakana fa ny fiara-mientana rehetra no ahafahana manarina ny Madagasikara anatin'izao lavaka mangitsokitsoky ny fantrana izao. Fotoana vitsy tsy hataperan'ny fitoam-piasan'ny filoha ankehitriny vao mahatsapa ny fanjakana fa sehatra iray ahafahana mampandroso ny firenena ny indostria. Fa mipetraka daholo ihany le rafitra rehetrarehetra fa ny fampiarana azy sisa zany. Ka ny zavatra tena zava-dehibe zany amin'izao fotoana izao dia le fiarahamientana ro le mpiara-miombonantoka rehetra. Hitantsika amin'izao moa zany zao raha ny nandeha tany Etiopia, tany ny fiarahamonim-pirenena, tany ny sehatra tsy miankina, tany ny fanjakana ary ny mpiara-miombonantoka teknika sy arabola ihany koa moa zany no niaraka tamintsika tany. Zany hoe efa mipetraka zany zay le hoe fiarahamientana sy fifanomezan-tanana zay eo amin'ny ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra, ny dia minotsika zany fa afaka hiainga amin'izay ny fampiroboroboana ny industria sady lalana tsy maintsy andalovantsika koa io zany amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena eto Madagasikara. Nandritra ny famelaberan-kevitra na ranadihevitra tetsy Antaninarenina izay nitondran'ny teo anivon'ny FES Madagasikara ny paikady nahafahan'ny mpitondra Etiopiana nampandroso ny firenena tamin'ny alalan'ny indostria no nanambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny indostria fa ny fanomezana vana ny setra tsy miankina no imasony ny fanjakana malagasy. Raha ny fiara-miasa eo amin'ny setra tsy miankina sy ny fanjakana no vahaolana no raisin'ny Etiopiana izay nampitahina tamin'ny Madagasikara nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Ny atsika zany efa sehatra tsy miankina no ametrahana ny fampiroboroboana ny toe-karena ary ny fanjakana koa dia mandray anjara amin'ny fanamorana n'izay asany sehatra tsy miankina izay. Ka za zany mahita fa tokony andeha haingakaingana kokoa ny atsika raha oharina amin'ny azy. Raha tsy hivina ny sedra krizy politika ady an-trano hanohanana i Etiopia 20 taona lasa izay. Taorian'ny paikady nentin'ny mpitondra sy ny vahoaka ao aminy izay nifototra tamin'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny taozava-baventy. Isan'ireo firenena Afrikanina sangany teo amin'ny fampitomboana ny arikarena i Etiopia izay nahatratra mahery ny 100,000. Raha ny eto Madagasikara, sakana mbola tsy nahitana vahaolana amin'io sehatra io ny tsy fandriampahalemana sy ny olana amin'ny famatsiana herinaratra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia andraikitry ny filoham-pirenena no manendry ny toeran'ny ministry ny fitsarana ka izay nametraka azy ihany no tokony hanala azy. Io no nambaran'ny ministra Rasolo Elizy namaly ny fanambaran'ny SMM. Fandiny Mikaela Armamla.
Manoloana ny tsy famalian'ny fangatahan'ny SMM hatramin'izay sy ny fitakian'izy ireo olom-baovao hitantana ny fitsarana nandritra ny fivoriam-be nataon'izy ireo omaly. Namaly ny minisitra voakasika androany. Anjaran'izay nametraka azy no manala azy raha ny fanazavana. Ny toerana misy ny fitsarana dia posta politika ny filoham-pirenena no nanendry ny misy ny fitsarana eo amin'ny toerany dia ny izy ihany ny tompony andraikitra an'izany fa tsy andraikitra ny syndicat zany angamba ny amiko. Mikasika ny raharaha hosinina arifasy sy ny fisamborana sy fampidirana amponja, ny sekretera jeneraly ny mpandraran'ny fonja ny zoma lasa teo. Isy ny fivoriam-be ho ataon'ny eo anivon'ny sendikaan'ity mpandraran'ny fonja ity ny 17 ny volana martsa izao, ijerena ity tranga ity sy ireo olana maro tsy voavaha hatramin'izao. Tsy hoe akory hoe nikany sendikana manokana no jerena eto, fa arakin'ireny filoha lefitra zay hoe misy ny resaka fangatana indemnité dia misy koa mbola namanay sasany dia mbola tavela any Akazobe. Fantanina sy fanadidina maro no ilambaliny hatreto mikasika ny raharaha eo anivon'ny fitsarana izay mahavoatontonona mpitsara mpandraran'ny fonja hatramin'ny minisitra tompon'andraikitra. Andrasana hatreto ny toyan'ny raharaha. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nanao hetsika fanairana ny CCS io maraina io manoloana ny tokony hanomezana ny tambon-karaman'izy ireo izay tsy mbola voalofo. Namaly ny fanazavan'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny alatsinainy lasa teo ihany koa izy ireo. Mikael Ramarolahatra. Tsy nitazona ny teny nomeny ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika na nisy aza ny fionana tamin'ny CCS. Tokony ampitoviana ihany koa ny fitakian'ny rehetra tahaka ny zavanitranga tany amin'ny université tany amin'ny faritra raha ny fanazavana. Tokony hazava ny fitazomana ny teny nomena nataon'ny ministera PI rehefa ny fampiresaka taminay imbetsaka fa dia hoe 125 heures ny obligation de service ho tazomina aminay nanomboka tamin'ny 2015-2016 ary toy ny taloha zany mandrapisy ny lalàna vaovao asolo an'le décret izay tsy nekena sady efa lany andro tsy mifanaraka tamin'ny rafitra LMD dia iny zany efa ny fampiresana efa takina nitazomana an'izay 125 heures satria io zavatra io dia misy fifandraisany amin'ny fandoavana ny heure complémentaire 2015-2016 sy ny manaraka. Tsy mbola voavaha ihany koa ny olan'ny fandoavan'ny tambon-karaman'ireo mpampianatra efa tokony hisotro ronono izay mbola manohy ny asany. Mitaky ihany koa ny CSS Ampanantananarivo ny andoavana ny deuxième tranche ny heure complémentaire 2015-2016 tahaka ny efa natao tany amin'ny université Rahavavy miankina amin'ny fanjakana satria ny endry zareo raha nitakary zareo dia tonga dia en totalité ny 2015-2016 raha toka ny première tranche no alozany ny eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao. Efa nitanterahana ny sasany fa ny indemnité de recherche mankany amin'ny retraite ho an'ireo retraité chercheur mbola manatanteraka ny asany no nilazainy hoe mbola misy fifandaminana ho atao, fifandaminana mandra-pahoviana. Ny zoma 7 martsa izao, isy ny fiarahamentan'ny CCS amin'ny firaisakinan'ireo sendika eto Madagasikara na ny Solidarité syndicale de Madagascar miandry ny avy eo anivon'ny ministera PIA ny fanohizana ny hetsika ataon'izy ireo na tsy raha ny fanazavan'ny CCS hatrany. Tsy misy hatramin'izao ny fitoriana nataon'ny fanjakana mahakasika ny raharaha Vila Elizabeth ary mbola mitohy io raharaha io miantso ny fandraisana raikitra ny eo anivon'ny Bianco ny mpiara-dia tamin'ny profesora Zafia Albert. Mioramanitra. Tsy marina ny voalazan'ny fitondram-panjakana mikasika ny raharaha Vila Elizabeth araka ny nambarany Tabera Randriamanantsoa raha nanontaniana mikasika io raharaha io. Raha ny zava-misy, tsy nisy fitoriana nataon'ny mpitondra hampiatoana io raharaha io hatramin'izao. Izany hoe mbola manan-kery hatramin'izao ny taratasy famarotana ny Vila Elizabeth. Raha ny Vila Elizabeth dia tsara tokoa ny fanontaniana reo anazy mandainga ny fitondram-panjakana fa hoe nanapetraka fitoriana dia sady hoe miato ny raha ny Vila Elizabeth. Tsy zany ny marina fa amin'izao fotoana izao tamin'ny janvier dia tonga tao le olony vidazy hoe mila tato dollar mipetraka amin'ny Vila Elizabeth amintsika miteny izao. Ao izy dia gaga zany zay mitombona ihany zany le taratasy alefan'ny président Zafy tamin'ny alohan'ny izy ho faty hoe de janvier ny farany mipetraka ato. Mampandainga zany fitondram-panjakana io fa sy nahatony zany ny décision tao. Dia zahay izao zany dia nampandreny Bianco satria raharaha efa na Bianco
dia hoe ho hita eo ny farany fa tsy anaikan'io zany ny vahoaka malagasy sy za satria fananam-bahoaka io. Ankoatra ity tany misy ny tranon'ny filoham-pirenena teo aloha ity, maro ny raharaha famarotana tany-panjakana mahavoatontonona olona ao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny tanin'ny ministeran'ny asa vaventy eny Alarobia, izay namidy mora tamina teratany vahiny monina eto Antananarivo. Ny travaux publics eo Alarobia io rehefa tonga teo zay satria manomboka ny travaux dia nanontanianay le mpiasa eo ahoana ty travaux teo dia misy baiko avy amin'ny présidence hoe fa tsy maintsy vitaina avy any élection io raha sy zany dia miato io vilay amin'ny tany travaux publics io. Dia eto koa zay dia manentany vahoaka malagasy fa io dia nividina en francs symbolique 48 millions de FMG ny vidanana an'io 3 hectares. Netaka ny ministère des travaux publics satria ino ny atony efa nanoratra taratasy amin'ny ministre des travaux publics zao ny ingénieur des travaux publics ao amin'ny ministère hoe sy mety io satria ny archive ny travaux publics nanomboka tamin'ny fanjanahantany jusk'izao zany potena daholo tsy manana archive tsony ny travaux publics ny potena zany ve indesana ty firenena ty amaro samaritra tany-panjakana tsy sanao. Araka izany mitoy ny raharaha maloto sy ny famarotana fananam-panjakana ataon'ity fitondrana ity. Vohitsakitsaka ny lalam-panorenana izay mandrara ny famarotana tany amin'ireo teratany vahiny. Mipetraka ny fanontaniana, aiza ho aiza ny fampiarana ny lalàna amin'ireo izay fantatra fa nandika lalàna. Inona no antony arovana ny zon'ireo teratany vahiny mpividy ny fananam-panjakana? Nanoizatsika ny vaovao dia tsy manaiky ny anesorana azy ireo amin'ny toerany ireo mpivarotra ao amin'ny tsenany Andravoahangy antony tsy voahaja ny taratasy fifanarahana teo amin'ireo mpivarotra sy ny tompony ilay tany. Henri Florent. Orakoraka ny mameno ny tsena tetsy Andravoahangy. Tseken'ireo mpivarotra ny ametahana rideau métallique amefenany toerana hivarotan'izy ireo sy ny anesorana azy ireo eo amin'ny toerany. Mpivarotra maro ao anatin'ny tsena no voakasika ity olana ity. Tsy voahaja ny fifanarahana efa nisy teo aloha ny fanazavana. Takian'izy ireo ny anafanana ny fametrahana rideau métallique, toerin'izy ireo ihany koa ny fanesorana azy amin'ny toerany. Zavatra takianay dia zao. Atsaro le rideau métallique na ny avato amin'ny côté ilany avato na ny avato amin'ny côté ilany avato tsy zany ny fanarahana na ny plan naseho anay raha tsy zany atsaro zay dia ajanony kokoa le fanalana le mpivarotra eto satria tsy zay no fanarahana moa ny olona koa efa teto foana no mivarotra nandritry ny taona maro. Tsy manaiky izao fietsika izao ny délégué-ny tsena rehetra hiara-ny didy-jado ny ireo mpivarotra raha ny fanazavana. Ankilany tsy vitany eo anivon'ny commune ny fandaminana. Mpivarotra isaka atao tsena manara-dalàna ao anaty tsena amin'ny fandaminana. Ny tsena any ivelany any amoron-dalàna any efa mamono tsenanay ato tsy voalamy mitondra tanana amin'ny tanàna. Mbola ho asiana rideau métallique mbola ho isolé nato ndray zay maty ato zay ka tena tsy manaiky an'ity hoe fametahana rideau métallique amin'ity zavatra ity zay. Dia zay fanarahana natao hatrany am-boalohany ihany zay zavatra tsy misy takianay satria mifanaraka zay an-taratasy fa hoe ny atao mbany rihana dia fivarotana ary tsy misy na dia varotra iray azy ho asorony eto amin'ity toerana ity. Nanamafy ireo mpivarotra fa tsy anaiky ny anesorana azy ireo eo amin'ny toerana izay efa nivarotany hatr'izay. Iamafy hatrany ny hetsika raha toa ka tsy misy fandraisana fanapahan-kevitra manoloana ity olana ity. Andrasana araka izany ny fivoarany toe-draharaha. Tandera naraka dokavarotra isika mialohany andraisakintsika ny vahiny izay avy ao amin'ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar. Eo ihany koa nijerentsika ny Antsipiriany mahakasika ny lalam-pividianana izay entin'ny Lili Rabiata. Rehefa avy eo ary. Kozy Zero tsafa magie aiza atovy sérieux tena hoe ato mihitsy ve zany reo ane tsy mana compte bancaire nefa tana afaka maka vola miaraka amin'ny BFV sy M-vola midira amin'ny menu M-vola safidio ny M-vola avy eo safidio eny amin'ny table BFV
ampidiry ny code secret anao mba azonao SMS misy ny code temporaire. Tsindroy ny bouton M-vola eo amin'ny tab ary arao ny toromarika angalana ny volanao. Wow! Lehibe kosa prévendria zany zao. Mangataka code temporaire amin'ny alalan'ny telefonanao M-vola. Tsindroy ny bouton M-vola eo amin'ny tab mba hampiasanao ilay code ary arao ny toromarika mba angalana ny volanao. M-vola, tsotra, aingana, azo antoka. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fitiakpvision.mg. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olona ireo ny mioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 ariards. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fandrematoa raha ary voatra Claude zay président national ny Sempama sy ady ihany koa filoha lefitry ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao arakaran'izay hoe nareo anatin'ny etsika syndikaly izay faranteo nisy ny hoe fatapahan-karama ny mpiasa-panjakana teto amintsika mihinana farany izy io amin'izao efa milamina ve? Mbola tsy milamina io namana Davida satria hatramintsika amin'ny teny zao dia mbola misy le fatapahana. Efa fatapatra koa hoe anao hetsika nareo afaka azavaina zao mahakasika an'izay. Anao hetsika izay satria zao io le fatapahan-karama fa ankoatra le fatapahan-karama dia mbola misy koa zany ireo antsotra isan-karazany atao amin'ny mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao. Ao ireo karazana fanenjena, fampitahorana, ao ny resaka raha miteny tonga dia ahafantaran'ny mpiasa fanjakana azy moa dia hoe ao ny avancement izay efa misy efa nahazo indroa sahala amin'izany nefa dia tsy mety mivadika ho vola. Ao ireo ireo classement, ao ny avancement isan-karazany, ao ireo rehetrarehetra ny ainy tamin'ity compensatrice. Mihetsika ataonay zany olo zao. Izay moa zany ao anatin'ny Solidarité syndicale de Madagascar, zany hoe firaisan-kinina ny syndicat rehetra eto Madagasikara. Misy fitopolo any zao zay amin'izao fotoana izao no mpikambanao ka tsy ny fonctionnaire irery fa ao na amin'ny privé na ireo mpiasa miantena toy ny mpanao asa-tanana, mpivarotra amoron-dalana sy ny sisa. Dia reo vinareo zany anao hetsika zay? Amin'ny zoma raha afaka pitso zany 7 mars zao dia anao hetsika lehibe zahay, hetsika firaisan-kina ary hetsika indrindraindrindra ampahafantarana mpitondra fa efa sangy mihoatra ny loha zao atao amin'ny mpiasa zao ary tsy mpiasa-panjakana irery ihany io zany lazaiko teo fa mpiasa-panjakana io iarany io ary nanomboka ny fitarihany zany fa ny mpiasa rehetra ao anatin'ny SSM na amin'ny privé izy izay ny privé zao dia ao ny
inona moa izy teo ny knaps ny hosti ny miasala ny rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany. Nareo zany anao hetsika zay ahoana ny tsisy hoe sakatsakana satria koa zao mantsy ny eto amintsika zao vao misy hetsika io ve tsy atahoranareo hoe hidiran'ny resaka emo raiky indray satria nareo anao hetsika hoe sao dia hanonga-mpanjakana fa hetsika syndikala ny resaka. Zay aloha dia tsy matahotra emo raiky mihitsy satria zao io hetsika ataone io a dia hetsika syndikaly ary ny fitaovan'ny syndika namana Davida dia tsy misy afa-tsy ny lalàna hatrany ary ny lalàna irery ihany. Noho izany raha manao le hetsika io zahay a dia mampafantatra fotsiny ny mpitondra fa tsy mangataka lalana akory ary mahafantatra an'izany tsara ireo mpitondra mahafantatra an'izany tsara ny ambaratonga mpitondrana rehetra eto Antananarivo moa no anombohan'ny hetsika ho an'Antananarivo fa manerana Madagasikara io hetsika io manerana Madagasikara manerana ny renivohim-paritany ny faritra rehetra dia efa voaentana amin'io 7 mars io fa ho avy daholy aneo an'izay le firaisan-kina sy fampisehoana fa marary izay mipiasa. Amararantsika anazy alefa sara ny fanentanana amin'izay hetsika fotoana rehetra. Ny fanentanana namana Davida dia izao ihany. Io hetsika io zany a dia natao ho antsika mpiasa rehetrarehetra. Araka ny nambarako teo a tsy ny mpiasam-panjakana ihany fa na mpiasa amin'ny privé amin'ny orinasy ianao na miantena dia hiaran'izao le tsy fitezana rehetra sy marary antsika menakavy zao. Noho izany raha mahatsiaro ianao fa marary, raha mahatsiaro ianao fa voatohitohina ny maha olona anao, raha atao amin'ny teny frantsay tsotsotra angamba dia hoe ny dignité anao amin'ny maha olona anao a, raha mahatsiaro ianao fa manana didy eo amin'ny ankonanao dia mihevitra izay fa ho tongotsika menakavy mpiasa rehetra sy ny olona rehetra izay mahatsiaro hiarany zany zavatra rehetra tsy fitezan'izany, miakatra ny jirama, miakatra ny vary. Noho izany izay mpiasa mivondrona eo anivon'ny SSM dia tsy ho mpitaraina fotsiny intsony fa tena andray an-tanana no avintsika isika ry mpiasa namana rehetra. Ary araka ny nambarako teo a tsy mila fangatahan-dalana io fa fampahafantarana fotsiny ho an'ny tompona andraikitra ny firenena amin'ny ankapobeny sy any amin'ny orinasantsika tsirairay avy ihany. Ny mpiasa rehetra izay mahatsiaro fa tokony hanana ny service minimum dia mampiatra an'izany ka manentana izany zay ho tonga daholontsika aneo eo anatreny mpitondra fa tena marary sika ka izay mahatsiaro marary rehetra dia tonga eo amin'ny anosy amin'ny 7 marsa manomboka amin'ny 7 maraina. Angatrany ianao na mian'izay fanazavana izay. Ya, isaoranao namana Davida dia isaorana ny Kolo TV nandray anay. Saotra indrindra. Nanohizatsika ny vaovao dia narahantsika omaly teto amin'ny fampahalalam-baovao ny andindiny mahakasika ny any aman-jery izay hita ao anatin'ny volavolan-dalàna momba ny fividiana mahakasika ny fomba fanatanterahana fampelezan-kevitra sy ny fitaovana ampiasaina mandritra io fotoana io indray no entin'ny lilira be ataminao anatin'ity fanadidina manaraka ity harawary. Ny fitaovana ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka no voaresaka amin'ny tapany faefatra amin'ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Isan'ny misongadina ary nanaitra ny namerenana indroa ny andininy milaza fa tsy azon'ny kandida atao ny mampiasa na mampafantatra amin'ny besin'ny maro zava-baovao mety hiteraka ady hevitra mandritra ny fotoam-pifidianana mikasika ny kandida hafa ary tsy ahafahan'ilay voaresaka mamaly. Ny andininy fahatelo amby 70 tsipika faharoa ao amin'ny fizarana faharoa momba ny fampelezan-kevitra no milaza io ary miverina ao amin'ny andininy fahenina amby 70 ao amin'ny fizarana io. Nanaitra ny namerenana io andininy io indroa ao anatin'ny lalàna iray. Inona ny antony? Misy dosie inina fenina manokana ve na inina alevina andrarana izany. Fotoana ahafahan'ny olom-pirenena mpifidy mahafantatra misimisy kokoa momba ny kandida izay heverina no afaka hitondra ny firenena nefa ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra. Zon'ny mpifidy ihany koa no mahafantatra ny atsipiriany mikasika izay maniry tantana ny firenena na ny asa vitany tany aloha na ny asa kasainy atao toy ny fandaran'asa sy ny fampanantenana ataony amin'ny mpifidy. Zon'ny mpifidy ny mahafantatra ny fomba fanao sy ny tsy fanarahan-dalàna efa vitany izay afeny amin'ny fiarahamonina ahafahana mitsara na mendrika na tsy mendrika hitondra ny feony na ny fireneny io milatsaka ho fidiana io. Izay nataony hatramin'izay
Fomba fanao ihany koa izany amin'ny firenena demokratika misy fifidianana malalaka tahaka ny seho nandritra ny fampelezan-kevitra teo amin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikanina ny fanandriana Donald Trump sy Hillary Clinton ohatra izay nahatonga saina ny mpifidy ary nibahana be nandritra io fifidianana io tahaka ny mailaka miafina nalefa ny Hillary Clinton na ihany koa ny fanambaniany Donald Trump vehivavy. Tahaka izay ihany koa no nitranga tany Frantsa tamin'ny François Fillon izay voalaza fa nampiasa ny volam-panjakana nandoavana karama ny vadiny Penelope Fillon sy ny zanany tamin'ny asa tsy misy akory na fiktif. Ahafahany mpifidy mandanjalanja ny safidiny sy mahafantatra ny fanaon'izay hitondra azy ny fahafantaran'ireo dosie ireo. Raha ny eto amintsika toa ezahana hampanginina sy tsy asiana tohiny intsony ireo raharaha mafampana ny sesy na avoantonina ny mpitondra tahaka ny raharaha Claudine Razaimamonjy, Osinina Arfa, ny mikasika ny Vila Elizabeth, ny famarotana tsokosoka irem-pirenena toy ny volamena, ny andramena na ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana. Raha ny tarehimarika navoaka ny ARMP fotsiny ohatra, ahitana taratra fa tsy ny fanodikodinam-bolam-panjakana tamin'ny fanomezana tsenam-bary-panjakana ho an'ny mpandraharaha Claudine Razaimamonjy ihany no nataony ny fitondrana nandritra izay 5 taona izay. Mahalara-pahamehana ny fanarahana ny fampelezan-kevitry ny kandida rehefa fotoam-pifidianana izay-indray ny lohahevitra. Ny fanadidiny ny arahan'ny Agence Capsule sy Cool TV FM Michel Aranarjo. Ianao ve manaraka ny fampelezan-kevitra ataon'ny kandidat tsirairay rehefa fotoana ny fifidianana izay indray ny fanontaniana napetraky ny Cool TV sy ny Agence Capsule tamin'ny olom-pirenena 720 taonany miakatra teto Antananarivo renivohitra ny 17 febroary sy ny 18 febroary lasa teo. 900 ny laza fa eny satria amin'ireny misy fizarana vola na akanjo na sakafo isanandro. 350 kosa namaly ihany koa fa eny satria ilaina ny miaino izay fandaharana asa arosiny rehefa lany ilay kandida. 420 namaly ny tsia satria mitovy foana ny lazain'ny tsirairay. 500 ambiny kosa ny laza fa tsia satria tsy azo iadina hevitra akory ny fanazavana izay entin'ny kandida. Amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana azo ilain'ny olom-pirenena ny mpifidy ny manaraka ny fampelezan-kevitra entina manatanteraka tsara ny safidy. Ho an'ny mpifidy indray zany dia anisan'ny tena tokony anaraka ny resaka fampelezan-kevitra zany ny mpifidy tsirairay avy satria ny antony dia tsotra ao anatin'ireny programan'asa ny kandidat tsirairay avy ireny no mamaritra ny zavatra izay tiany atao sy ny tiany hitondrana ny firenena raha toa ka tafapetraka soamantsara eo amin'ilay toerana izay tiany ho azo ilay kandidat. Dia io zany mazava ho azy misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka tsirairay avy. Io zany fahafantarany vahoaka hoe inona ny fomba izay hoentin'ity kandidat hitondrana ny firenena, move mifanaraka amin'izay zavatra eritreretiko, move mifanaraka amin'ny asa izay ho ataoko, move mifanaraka amin'ny izay mety fampandrosoana eritreretina hampandrosoana ny tanàna izay misy anay. Dia eo zany no afaka misafidy ny mpifidy tsirairay avy zany hoe tokony safidy an'ilay programan'asa zany ilay mpifidy rehefa tonga ny fifidiana. Raha ny fanazavana trany tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampelezan-kevitra eto Madagasikara, zary lasa fampiterana vola fa tsy fampisehoana ny tena programan'asa mitondra makany amin'ny fampandrosoana marina. Raha ny zavatra hoe hita sy ny zavatra tsapa aloha zany tamin'ny tantaran'ny fifidianana teto Madagasikara hatramin'izay dia tsy dia tena hita mivohitra loatra ny resaka fampelezan-kevitra mandritra ny fifidianana. Fa ny andikatsika nazy angamba dia tsy fantatra hoe ataontsika hoe fampelezam-bola. Vola no tena miasa ao anatin'ny fampelezan-kevitra, ao anatin'ny propaganda. Fa izay zavatra izay nefa tena anisan'ny hoe mifaussé ny fifidianana izay atao satria izay ataontsika hoe manana vola sy manana ny ampy izay no afaka tena mivalampatra amin'ny mandritra ny resaka fifidianana. Ny eto amintsika zany dia tsy dia tena any amin'ilay resaka programan'asa tena mampifantoka ny mpifidy izay tena mbola hitadiavana fanabeazana ngeza be mihitsiny satria tsy nizarina an'izay zany ilay mpifidy ny tena marina, tsy nizarina hoe tokony hifidy programan'asa nge izy fa tsy hifidy olona na hifidy izay mety hoe nafinaritra anazy nandritra ny fampelezan-kevitra fa tokony fantariny mazava tsara hoe
inona ny votoatin'ilay programan'asa izay hoentin'ilay candidat. Raha tsy ahevina 30 andro no fe-potoana hanana ny kandida tsirairay amin'ny fampelezan-kevitra ny fiodinana voalohany. Zava-dehibe amin'ny fampelezan-kevitra ny votoatin'ny programan'asa ny kandida. Raha mpitsondray no entina aminao ato anatin'ny fampalam-baovao ny mikasika izay. Tsy ampy ny olona sy ny fitaovana ahafahana miano ny tontolo iainana hoy ireo anivony vondron'olona ifotony. Miantso amin'ny tokony hanampiana azy izy ireo indrindra ireo biby ahina ho lany tamingana. Ionona saina. Manodidina ny 3 arivo ny isan'ny tsy didy sy babakoto tao amin'ny faritra Rovan'Andasibe 20 taona lasa izay. Latsaky ny arivo sisa izany amin'izao fotoana izao, vokatry ny fandripahana ny ala sy ny famonoana ataon'ireo olona ny biby mampiavaka ny Madagasikara. Ny tsy fampiny fitaovana sy ny olona no mahasarotra ny fiarovana ny valan-javaboary eto Madagasikara, raha nambarany mpikambana eo anivon'ny vondron'olona ifotony mpiaro ny tontolo iainana ao Andasibe. Ny tokony amafisina aloha dia ny mba fijerenanay vondron'olona ifotony ihany koa amin'ny andraikitra izay sazanay satria taloloha telo tsy lavina fa somary miasamiasa rery ihany zay amin'ny lafiny anankiray fa tokony amafisina ary jerena akaiky mihitsy ny mahakasika anay amin'io fitantanana ala satria zany fitantanana ala zany anisany asa goavana zany ary adidin'ny firenena zany adidin'ny fanjakana zany kanefa apetraka aminay zay tsy karama isam-bolana tsy misy zavatra avantage be iraisana. Ny fitaovana ilainay dia ny fakantsary sy ny GPS, zay no fitaovana tokony ilainay mba ahafahanay mampafantatra ny zava-misy. Tombony ho an'ny Madagasikara ny fananana ireo gidro sy babakoto tsy fahita manerana izao tontolo izao. Ny 20 isanjaton'ireo lemurien no tsy hita fa tsy eto Madagasikara raha nambarany teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Mpizantany anetsiny no votsitra raha horingana ireo zava-mananaina tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara. Antony antsony ireo vondron'olona ifotony sy mpiaro ny tontolo iainana sy zava-mananaina anala antsoavo anampiana azy ireo amin'ny fiarovana izay tontolo iainana izay. Mila fandinihana lalany toedra raha-pirenena indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao raha ny hevitra ireo mpikambana ao anatin'ny K3F. Fanampanazavana. Momba ny atrikasa nasionaly ho fanarenam-pirenena tena izy izay ataon'ny Fianaratsoa dia efa nisy ireo olona tsara sitrapo avy eto Antananarivo sy ny faritra samihafa ny fampidinika ny toedra raha-pirenena ary mahita fa rary ny anaovana io atrikasa io ka manamafy sy manoana ny antso iny. Koa zahay rehetra manatrika eto reto manoloana ny toedra raha manahirana lalovan'ny vahoaka sy ny firenena dia sady manaitra ny tompon'andraikitra samihafa andray andraikitra no manentana ny vahoaka manoaka ny vahoaka tsy raviravy tanana fa aneo hatrany ny firaisankina ny mamalagasy ary hiara-mientana hametraka ny famarinana sy ny fandriampahalemana sy ny fiadanana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miaina tanteraka ao anatin'ny fikorotanana sy faharavana ireo mponina ao Siria amin'izao fotoana izao natanteraka fivoriana vojobaika tany New York ny filan-kevitry ny filaminana ao États-Unis. Fanadina. Manohy ny fanampoana ao Ghouta Oriental hatrany ny tafika Siriana. Nanatona ny toerana fambolena tsy dia misy mipetraka firy ny tafiky ny fitondran'ny Bashar al-Assad. Manararaotra ny fahanginana kely misy any an-toerana ireo mponina. Hitady ny sakafo sy ny fanafody ilain'izy ireo. Manararaotra mampita ny fitarainan'izy ireo. C'est leur colère. Les enfants n'ont pas vu la lumière du... Ny zanakay zao tsy nahita masoandro efa 12 andro zao. Mba misy afaka anampy anay ve? Fa maninona ny tsy misy manampy zay? Tsy misy sakafo mihitsy aty. Potika tamin'ny fipoahana samihafa ny tranonay. Mba ampio zay. Les avancées sur le terrain et les frappes sur Mitoetrana nefa ny fanafiana sy ny fanapoahana atao amin'ny toerana ao ambany fiahinim-pioko io. Ary mihamaro hatrany ny olon-tsotra lasibatra. Tsy voahaja ny fiatonana angatahan'ny firenena Rosiana. Ny alatsinainy ny hariva teo, nisy fanampiana saika naterina tany an-toerana, saingy ny verin-dalana fotsiny noho ny fisian'ny fandarofana bomba. Nous avons découvert une situation très tena mampalahelo ny zava-misy hitanay. Misy mitantara ny toe-javatra tena mahaontsa mihitsy ny olona. Reraka ry zareo, tezitra ry zareo, tsy mila fanampiana izy ireo. Ny ilainy dia nanatsarana ny daroka bomba. Au vu de la manoloana ny zava-misy iainan'ny mponina any an-toerana. Mitaka ny fanokafana aingana ny couloir humanitaire ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana, Antonio Guterres. Tokony apetraka aingana ny lalana azo itokisana sy tsy misy sakatsakana, ahafana manatitra ny fanampiana ho an'ireo mponina narivony, izay tena mila izany tanteraka amin'izao fotoana izao.
raha nitatitry ny observatoire syrien des droits de l'homme hatramin'ny 12 febroary teo fotoana nanomboan'ny fanafiana nataon'ny tafika sirianina amin'ny toerana ampelantanany ampioko io mahery ny 700 ny sivily namoiny aina 570 amin'ireo no ankizy. Alohan'ny sarana deverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity namoaka fanambarana mahakasika ny lalam-pividianana ny sefafiny 10 martsa lasa teo vona hitondra fanitsina amin'ny lalam-pividianana izay lalàna manandanja eto amin'ny firenena io fiarahamonim-pirenena io raha ny voalaza. Ny mahalaram-pahamiana ny fanarahana ny fampelezan-kevitra ny kandida rehefa fotoam-pividianana izay indray loha hevitry ny fanadineny ny arahany agence capsule sy Cool TV FM. Ary farany moa dia tsy ampy ny olona sy ny fitaovana ahafahana miaro ny tontolo iainana hoy ireo vondron'olona ifotony. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamanitra dia veloma amin'ny fodalo tompoko. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Top. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.